vaovao mametena idina kolikoly. Ny teny faharoa rehefa vita ny arahaba dia ny fisaorana satria voalaza teo aloha ihany koa fisaorana n'Andriamanitra fa indrindra ihany koa ianareo na fohy andro na fohy fotoana ary namaly ny antso izay nataonay. Ny fahatelo dia tonga dia idirako ny fotoatin'ny fivorintsika sy matimatin'izany satria fantatra loatra ny mahazava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena. Vao avy notendrena ny ankamaronareo ireo ary efa nisy ny sasatsasany efa somary efa antitrantitra ny fanindrena azy dia arabaina no voalohany indrindra tonga ato anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Mety miteny ianareo hoe vahoana moa ny fiaravana. Ie, arabaina ianareo satria notendrena ato anatin'ny maro ary mieritreretina fa vita n'izany adity zany ary teninay ety amboaloha dia ankahery ary mitsodranomareo ary tafita soa tsara an'izany ndraikitra zany. Ny antony nanendrena anareo nino maromaro izahay fa raha tsy nanana anjara ndraikitra voalohany izahay dia mety nanana anjara ndraikitra faharoa fa tsy fahatelo ny amin'ny hoe tokony hampanjariana ilay voadidiny lalàna 720 tokony hataon'ny isan-tsehatra indrindra ny ataon'ny sehatra miankina fanjakana. Voalaza ny andininy fahelina tokoa ao anatin'ny lalàna 720 fa tokony hanana politika anatiny ny isan-tsehatra indrindra ny ataon'ny sehatra fanjakana ary ametraka rafitra hoentina manatateraka ny asa rehetra izay mifandraitra amin'izay. Zay no antony nanendrena anareo izy aho hoe raha tsy atao hoe antony voalohany izahay atao hoe antony faharoa fa tsy fahatelo kosa rehefa satria fantatra ny adidy manandraikitra ny fanandrify amin'izany raomaly teny zany vis-à-vis manoloana an'io lalàna io. Ka isaorana, tena isaorana ary erapo eratsaina ny tompon'andraikitra isan-tsokajina lehibe nareo nahalala ny zavatra tokony hataony mifanandrify amin'ny andraikiny amin'izany fanendreny zany. Engany ianareo vita be amin'ny asanareo. Ny braomaly teny adinan'ny kolikoly fampatsahivana ihany ary zay no antony faharoa namorina anareo dia ny amin'ny fametrahana an'ilay fanatanterahana an'ilay fomba fiasa mampanao na le mode opérateur fervert ho ampitaina amintsika amin'ny alalan'io fomba fiasa mampanao io ny traikefa rehetra zay ranana birao mba hahefa ianareo manoloana ny andraikitra zay sahaninareo satria raha voatokana manokana ianareo hampanjary an'izany aby amin'ny kolikoly zany amin'ny sehatra azy misy ianareo dia tokony hanana ny fitaovana ary tsy tokony hivona amin'izay mety fahaiza manao birao ananany birao mareo teny dina kolikoly. Dia izay tokony antony faharoa namorina anareo akoatran'ny fifankahalalana zay volazako teo aloha. Ary ity antony faharoa tia dia tena zava-dehibe satria ifanampatra amin'io isika manomboka izao tsika dia tahaka ny randro vary antsatsy ny fanary an-tanàna tsy mifandao dia ny manaraka satria tsy rafitra fotsiny na fandaharana azy programme no apetraka fa tokony isy famatsiana vola mifanaraka amin'izay satria raha ipetraka io rafitra io mampiodina azy dia ny famatsiana vola. Mino zahay fa tateraka ny ataoko hoe vinavina zay nataontsika mianakavy zay nivoiziny birao satria zany no mampitarika azy ny amin'ny hoe fandraisana andraikitra sy anjara mafonja ary raha ny ady tiana ahomby dia eo tokoa ny famatsiana ara-bola sy ny ara-pitaovana an'izay rafitra hiady sy hoentina miady amin'ny kolikoly. Dia ianareo anisan'ny masivony birao mareo teny dina kolikoly masivony ministera misy ianareo ianareo mazava loatra fa zahay koa mangataka ary anao mihitsy izay mba masivony birao mareo teny dina kolikoly anareo
ary omenay nareo dikan'izay trakefa zay nanananay sy no rantovinay nandritran'izay 5 taona mahery zay de aza misalasala manontany anay raha ohatra ka misy ny zavatra tsy azo na misy koa ny zavatra tokony homenay mety hadino mety no ny antony maro samihafa fa ilainareo izy de angatao aminay zany fa izay vono ary manomboka izao de traminareo koa ty trano ty manomboka zao traminareo ty trano ty aza misalasala atsika ty zany mandonova aravarana mitira fa traminareo ty tena farany satria tsy ho lava satria fanomezana trakifa sy fampitana an'izany no ataotsika fanakalozana akoatran'ny hoe fifankahalalana bebe koa dia apatsiko zay nareo zao de tena profo mitoboka am'tena ny amin'izany hoe ady mikolokolo zany zay toy ny asa fatitrano tsy vity tsy fanamponana ary no fahatsapahana an'izay misorona mbola isorako foana ny fitotram-panjakana na alala na afantatra mahazava-dehibe ny fametrahana n'izany rafitra anatiny zay tia mikolokolo zany zay fa tsy narobola satria ny antony de tsotra ihany mba tiana isitraka ny anjara masoandra malagasy dia mifaringontsika arak'izay de makasitraka anareo naharitra mianatra